Fa anisany voalaza ao anatin'ny fanapahan-kevitra izay navoaka ny JKM moa ny fanazaziana sy ny fanageazana ny fananan'ireo kandida sy olona manotoana ny fizorana amin'ny fifidianana. Ity mpanao politika ity moa izay manohana ny tokony anageazana ny fananana tsy ara-dalàna ireo voakasiky ny sazy iray isam-pirenena ary mitaky ny tokony anomezana ny fananana ho an'ny vahoaka malagasy. Fanadihadiana vetrany. Afaka ataon'ny vondrona iraisam-pirenena hoy Andriamatoa Joseph Hollande ny fanageazana ny fananana ny kandida na olona manohitoina ny fizoran'ny fifidianana. Heverin'Andriamatoa Joseph Hollande kosa nefa fa ny fananana azo tamin'ny tsara-dalàna no anaovana izany ary tokony averina amin'ny vahoaka malagasy izany. Afaka ataondreo ny manao zany gel zany amreo arena fandrindrandrindra any ivelany fa ny arena azo gazina dia arena zay azo zany hoe azo tsy ara-dalàna zany na hoe amin'ny fotoana tsy tokony azahoanao le arena tsy mazava le source azahoanao le arena zay zany no azo gazina ka matoa misy an'izany fanapahan-kevitra zany ireo moa nanapa-kevitra amin'izany hitanao zany fa misy olona lasa manan-karena tampoka tao anatin'ny fotoana fohy dia gelendreo le avoir amin'izay tsy afahan'ireo olona reo zany ampiasan'le vola-tsony ka misy fiatraikany amin'ny firenena fa ny fiatraikany ngeza indrindra amin'le firenena nge dia zao misy zay arena zay tokony ho an'ny firenena ho an'ny vahoaka malagasy ka raha ireo arena ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy io no lasan'olombitsy zay ny tena olana zay ny tena grave indrindra zay fa raha ohatra ka gazy ny communauté internationale zany hoe zay toerana misy andregny vola regny ny vola io ka averina aty ho ampiasaina ho an'ny tombontsoa-pirenena tombontsoa ny firenena malagasy tombontsoa ny vahoaka dia zavatra tsara. Andriamatoa Joseph Hollande izay ny manamafy ny tokony hanaovana ny fanovanatra ny fotony amin'ny fomba fitantanana ny toe-karena malagasy. Ny politika dia efa tsy vahaolana intsony eto Madagasikara fa misy ny tokony zavatra fatao dia ny refondation du système financier et économique io no ahafahantsika mampandroso ny vahoaka sy ny firenena hatramin'ny 2009 ny teny an'io mois d'avril 2010 no nomena ny mpitondra amin'ny exécutif zany ny document tsy tanterahandreo mahagaga fa zay dia manamafoana ny hoe tokony hisy ny refondation du système financier économique zay efa vita document ary tokony tanterahina eto. Raha nambaran'ity mpanao politika ity dia efa natolotra ny fahefanam-panatanteraka ny sosikevitry ny mpahay toe-karena entina navaozana sy hanarenana ny toe-karena malagasy ary hatreto dia mijanona ho taratasy moana ny atota-kevitra 220 pejy naroso tamin'izany hoy Andriamatoa Joseph Hollande. Ity mpanao politika ity izay nilaza fa manohy ny tolona ahatongavana ny fahaleovantena ara toe-karena ny Madagasikara.